Ny 12 Novambra rakotobe Andriamaro. Ny mpitandrina rakotobe Andriamaro no tsaroantsika androany izay teraka ny 12 Novambra 2019 tao fiakarana Ambohitrimajaka mpitandrina sy mpitaiza tanora ary mpanoratra i rakotobe Andriamaro. Rehefa navita amin'ny fianarana ambaratonga voalohany dia niditra tao amin'ny kolejy teolojika Ambohipotsy ka tonga mpianatra tao amin'ny sekoly Ambatonakanga. Ny taona 2017 no azo lazaina ho taona nanoratany voalohany indrindra an-gazety ka ny gazety boky sakaizan'ny tanora no nanoratany tamin'izany. Gazety maro no efa namoahany ity mpitandrina sady mpanoratra ity miasa sorany toy ny sakaizan'ny tanora, ny teny soa, ny mpamafy, fanavaozana. Anisan'ireo sorona nahafantarany maro azy ny hoe sampandrovi. Saika nahazo laharana voalohany rakotobe Andriamaro tamin'ireo fananana tantara foronina nisy tamin'izany fotoan'izany. Ny taona 1790 dia nanohy ny fianarany tao amin'ny collège de théologie any mission de Paris i rakotobe Andriamaro. Nivoaka ho mpitandrina tao ary nitondra ny fiangonana tany Ambatomanga ny taona 1790. Tsy nionina tamin'izany nefa ny lehilahy fa mbola nanohy fianarany tany frantsay ihany ka mari-pahaizana maro no azony. Efa nitandrina tao manaritra finoana sy tale kolejy ihany koa izy ny taona 1790 ary filohan'ny akademia Andrianakominerina. 12 Novambra 1797 nanokafana ny fampianarana ny droit malagasy voalohany nataon'Andriamatoa Alio izay talen'ny fampianarana ambony teny amin'ny lycée Andohalo. Andro natokan'ny sampandraharan'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny pneumonie.